Ahoana Marina Tena Vonona Hiady Amin'Ny Kolikoly ve ny Mpitondra, ny Bianco na ny Tena miady Amin'Ny Kolikoly, de maso ivo miady Amin'Ny Kolikoly eto Madagasikara, ary tompon'andraikitra amin'ny fampiarana ny paikady-pirenena hiadina Amin'Ny Kolikoly. Ny Bianco ihany koa de mandray anjara amin'ny fampandrosoana ara-toekarena, fanamafisana ny fitantanana tsara ary ny fametrahana ny fanjakana tandalana. Izy io de miasa ho an'ny fiarahamonina izay manana soatoavina ara-pitondratena sy ara-kolotsaina ary fahatsapana andraikitra maha-olo-pirenena izay novolavolaina. Ny fanontaniana mipetraka momba ity sampana ity amin'izao de ny hoe tena mahavita ny asany sy tena manao ny andraikiny ve ity sampandraharaha ity. Tsara ho tsy aivina fa ny 3 septambra 2020 no namoahana ny didim-panjakana laharana fa 2020 tsipika 820 izay fananganana ny filan-kevitra ambony hiadina amin'ny Kolikoly eto Antananarivo. Ny fahadimy volana Oktobra 2020 no natao ny fanambarana ny didim-panjakana laharana fa 420 tsipika 770 izay fametrahana ny Bianco. Mazava ho azy arak'ireo voalaza teo ireo fa ny fitondran'ny filomarika Ravalomanana no nanampiniavana voalohany hiady amin'ny Kolikoly teto amin'ny firenena. Porofon'izany ny finiavana nanangana ity Tena miady amin'ny Kolikoly ity. Raha ity tatitra ity de fa 220 amin'ireo firenena miisa 470 i Madagasikara tamin'ny taona 420 ho an'ny ady amin'ny Kolikoly. Mazava ho azy fa nipetraka tsara ny ady an'ny Kolikoly teto amintsika nandritra ny fitondran'ny ny filomarika Ravalomanana io. Ity mantsy no tarehimarika farany ambany indrindra hatramin'izay ka hatramin'izao. Tonga ny fanonganam-panjakana ny taona 2020 nanjaka ny gaboraraka niemitra ho 720 ny laharana misy an'i Madagasikara amin'ireo firenena miisa 770 izay nanaovana fanadiadiana. Atreto de tsy mitsahatra miemitra ny laharan'i Madagasikara amin'ny ady amin'ny Kolikoly io amin'izao fotoana izao. Fa 250 amin'ny firenena 80 ny laharantsika ho an'ny taona 2020 ary de niemitra ho fa 250 isika tamin'ny taona 2020 iny. Efa tsy takona fenina tsony tokoa manko ny fanaovana Kolikoly sy ny fanodikodinam-bola n'izao fitondrana izao, ary efa hatrany amin'ny tetezamita no efa nahitana izany. Inona marina zany no ataon'ny Mpitondra? Tena miasa ho an'ny vahoaka tokoa ve? Inona ihany koa no andraikitra izay noraisy ny Bianco? Efa ela no nahafantatra sy nanao antsoavo nanaitra ny vahoaka malagasy tamin'ny toromasiny momba izany ny mpanohitra. Sangilazaina foana moa fa tsy fitiavana ny filohan-kehitriny io antso izay ataon'izy ireo io. Hoy mantsy ny solombavambahoaka tiako i Madagasikara nandritry ny fandaharana manokana teto amin'ny fahitalavitra. Financement rehetrarehetra zay voalaza anatin'ny loady finance rehetrarehetra reny anontanianay rehefa tonga ny fotoana anaovana an'izay loady finance zay, fa ny zavatra hita de ratsy ny lalana makaty fianaratsoa. Makeo amin'ny Ambomasoa makaty no misy tip top fanamboaran-dalana kely araky ny tsotsotra kely. Fa rehefa tonga eto tena faritra fianarana eto amin'ity faritany ity mihitsy amin'ity faritra ity de era mahita zany hoe le décentralisation lazaina, le resaka fampanantenana natao de ny zavatra hitantsika hoe centralisation ny pouvoir manontolo any amin'ny exécutif, any amin'ny présidence. Any daholo no mandeha ny baiko sy ny lalam-bola rehetrarehetra. Eto moa za misy zavatra tiana horesahana rehefa aveo mikasika izay famoaham-bola sy fidiram-bola tena hoe grobaka mihitsy ny kitapom-bola-panjakana, satria ao amin'io pairie général io, ao amin'io trésor io misy vola mivoaka be tena tsy azontsika eritreretina mihitsy hoe mandeha amin'ny dizaine, vingtaine de milliards isaky ny 2-3 andro mivoaka alefa makany amin'ny présidence. Vola tsy fantatra zay idirany hoe tsy fantatra hoe avaiza ireo vola ireo ampidirina ao anatin'le rubrique 46 io, fa le vola mivoaka aveo tsy fantatra alefa mandeha makaiza satria hoe makany amin'ny présidence.
dia io zany nahitantsika hoe rehefa misy zavatra mandeha rehefa misy zavatra tonga manao déplacement ny any amin'ny filoham-pirenena dia ohatrany hoe volany paosiny no zavatra resahana ameko an'izay an'izao ianareo anaovako an'izao ianareo atao an'izao ianareo. Mbola misy mihainy ve ireo solombavam-bahoaka ireo izay nasakanana indray azy izy ireo rehefa ilazany zava-misy marina sa izany mihitsy no tsy tiana ho fantam-bahoaka? Andraikitra omena lalam-panorenana azy ireo ny fanaovana tatitra izay ny mpitondra ankehitriny andry no nandrafitra izany, fa dia ny mahagaga hoe manina no sakanana izy ireo anao ny asany. Betsaka ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena momba izay fanodigodinam-bola izay, saingy samy mody fanina ny ao anatin'ny fitondrana. Ity no tatitra nataon'ny Bianco ny talata 10 ny volana Novambra ity. Bozany tompoko ny zava-misy eto Madagasikara. Ny fanodigodinana volam-panjakana tsy tahotra tsy elatra. Ary raha mijery ianao inona ny zay tsy nisy fanontaniana dia zay laza hoe aleo zany mandray fitenenana fa tsy mampanino zany. Inona ny fanikandalana matety mpisanga indrindra tamin'ny heritaona fanodigodinana volam-panjakana tompoko. Ary tsika tsaina ve zany zavatra any tany amin'ny ministera tany amin'ny ireo sampandrana rehetra dia nahitana avokoa. Tsy azo lazaina hoe reto ihany manokana fa tena ngeza teo anatin'le izy dia ataoko hoe raha ohatra sehatra zany dia ataoko sehatra fa le fitatana volam-panjakana. Indraindray zay dia misy fa inona loatra ny zavatra nisy fa tatily afa-drakotra ve le fanjakany. Mahagaga ny fanazavana Andriamatotaliany Bianco izany a. Izay ve ianareo vao mahatsapa fa misy fanodigodinam-bola ataony ity fitondrana ity? Raha tsy aivina mantsy dia nitaleny Bianco io mihitsy ny laza nandritra ilay raharaha écran plat teny amin'ny CCO fa mila fitoniana ny fanadihadiana. Fa ahoana marina e? Ny zava-dehibe aloha dia ny fifoazan'ny Bianco amin'ny torimasony amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Ny andrasan'ny vahoaka izao dia ny fandraisana andraikitra ataonareo momba io tranga ireo fa tsy onona fotsiny amin'ny fanaovana tatitra. Ny azo ambara dia fahafambaraka tanteraka no azon'ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Ny paritaka tao anatin'ny tambajotra serasera ny fanampiana mangahazo tany atsimo izay natao ny fitondram-panjakana. Nisy solombavam-bahoaka mihitsy aza nampiakapeo momba ity tranga ity. Vahoaka efa kere kanefa dia mbola mangahazo maina ihany no omeny ny fanjakana raha ity sary ity. Fa ny onkevitra maro moa no nitranga tamin'io sary miparitaka io. Fa ity no fanadihadiana izay hita tao amin'ny fahitalavitra vahiny France 24. C'est dans ce village que l'alerte a été donnée. Fin septembre, des photos d'enfants atrocement maigres déclenchent une vague d'indignation sur Facebook. Le président les découvre en même temps que tout le monde. Lorsqu'il arrive ici, début octobre, il est trop tard. 8 personnes sont déjà décédées, dont un bébé de 8 mois. Ses parents et sa tante, encore accablés par le deuil, nous emmènent sur sa tombe. Dia mitodika aty Madagasikara tokoa ny mason'izao tontolo izao amin'ny mianjadin'ny mponina any atsimo. Toy izao ny zava-misy any an-toerana. Araka ity fanadihadiana nataon'ny France 24 izay nivoaka ny fahiny ny volana Novambra teo ity. Anoanana no nahafaty ilay zaza. Tsy manam-bola izahay no vidanana sakafo. Narary izy no anoanana nefa mbola tsy manam-bola ihany koa izahay nitsabona azy. Amin'ny fomba ahoana hoy ianareo no ahafahanay mitsabo azy nefa ny sakafo hoaninay aza tsy misy. Ao avaratra ny distrika an'Amboasary mahery ny roetsy ireo tratrany tsy fanjari-tsakafo mahery vaika. Toy izao amin'ny sary izao avokoa ny zava-misy any atsimo amin'izao. Reny rano ritra fambolena potika tanteraka satria efa hoeritaona izao tsy nisy orana. Fa sairanana toy izao no mitady rano. Tsy nahetsika intsony ity ombon'izy roa lahy ity no ny hafanambesiny anoanana. Folo izao ny zanak'ity rem-pianakaviana ity efa tsy mahatsangana intsony ny zanany noho ny anoanana. Mitsindroka mangahazo izao no ataonay dia eto ihany izahay no matory. Tsy maintsy miaraka amin'ny te anao vao afaka mandeha. Tena mampalahelo ny zava-manjoanay. Mivenjivenjy fotsiny no azonay sy ny zanako atao. Nona foana izahay. Mieritreritra mihitsy aho fa izao mihitsy angamba no faty aloha aminay satria tena miasa be ny saiko noho izahay tsy manankanika hoanina. Vahaolana voalohany dia ny fizarana sakafo toy ity ataony avy amin'ny PAM ity na ny programme alimentaire mondial. Toe-zavatra azo nisorohana tsara izao hoy ny ben'ny tanàna ny Fotaka, kominy iray anisan'ny tena tratrany tsy fanjari-tsakafo.
Nilaza izy mantsy fa efa nandefa taratasy maro tamin'ny gouvernemanta malagasy efa mbolana maro zay. Hanoanana no nahafaty ireo olona ireo fa tsy aretina akory. Izao mieritreritra hoe raha misy ny fandraisana andraikitra mialoha tsy nisy ny ainana fohy. Hatramin'izao aho tsy mbola nahazo valinteny tamin'ireo taratasy nalefako. Tamin'ny soma tao ankely maro vahatsy izay vao nietsika ny gouvernement. Ankoatra ny hanoanana mianjady amin'ny mponina dia manampitrotraka ihany koa ny asan-dahalo. Amanarivony ireo olona voatery mitsoponenana ka mamela ireo ombiny eo am-pelatanan-dahalo. Tsy andro ny fanomezan-tsiny intsony izao, hoy kosa ny governoran'ny faritra Nosy, raha nanontany ny mpanao gazetiny France 24. Ny orinasa mpanondrana taretra indray no omeny gouvernoura tsiny izay mitana fito polisan-jato ny tany azo ambolena any an-toerany. Ahitany sy fahaiza mitantany gouvernemanta ary ny asan-dahalo no antony tena mahatonga ny hanoanana any atsimo, hoy hatrany France 24. Mazava izay fa tsy fahaiza mitantany ny mpitondra ankehitriny io no mahatonga ny fahafatesana sy ny olana mitranga any atsimo. Tsy mifantoka tamin'ny olana no sady tsy niomana amin'izany mihitsy ny mpitondra ankehitriny fa efa nitranga ny olana izay vao nikoropaka sy mody nazakazaka tany. Nisy foana ny tetibola tokony atokana ho amin'izany izay nataon'ireo mpitondra izay nifandimby teto. Fa ahoana ity fitondrana ity? Natao aiza zany ny vola ho amin'izany? Sa tsy nanomana mihitsy? Aiza ilay nolazaina nandritry ny fampelezan-kevitra fa angarara ny fitantanany sy hoe tena hiady amin'ny kolikoly. Ary ihany koa tsy nanakavana sy namana ny fampiaran-dalàna. Rehefa manintsy izany moa ny mpanohitra dia lazaina fa tsy fitiavana sy alahelo-tseza, na ihany koa lazaina fa te hiara tantana foana. Iza zany no tena tsy manao ny asa ny eto amin'ny firenena? Fa ahoana marina e? Ahoana marina e?